Faly mitsidika ny tokantranosika rehetrarehetra indray izay ato amin'ny Madimaso androany. Ety Analakely ety no hitsidianay ny tokantranosika tsirairay avy. Tonga soa indray ato amin'ny Madimaso saison 2 izay iresahantsika lohahevitra fototra anankitelo ary ho atombontsika eo amin'ny lafin'ny fampianarana. Ao anatin'izay indrindritsika izao. Notsongana manokana tamin'ity voalohany ity ny fanabeazana ambaratonga voalohany. Reto avy any zanam-panontaniana napetraka tao amin'ny page Facebook ny Madimaso. Voalohany dia hoe Fantatrao ve ny fiovan'ny rafi-pampianarana manomboka amin'ny volana oktobra. Faharoa, mbola ilaina ve ny fanadinana CEPE na CEPE satria nahoana. Fahatelo, Ampy ho an'ny zanatsika ve ny sekolim-fahadimy dia mijanona mianatra. Ary fahaefatra, tokony mbola ilaina any amin'ny sekolim-panjakana ve ny garabola satria nahoana. Zay no nangatahana ny valitentsika rehetrarehetra ary reto indray ary ny taremarikitsika tamin'ity herinandro ity. 4,700 no nanome j'aime atao amin'ny page Facebook ny Madimaso. 570 nanao commentaire ary 700 no isan'ny vidéo voarayan'ny Madimaso. Ndao ary aho arahantsika avy hatrany aloha reo vidéo kely nalefanareo taty aminay. Fantatrao ve ny fiovan'ny rafi-pampianarana manomboka amin'ny volana oktobra. Fantatro heno hoe amin'ny taom-pianarana manaraka io ohatra fotsiny hoe baka zao dia hoe ohatra hoe un an juste misy zany fa henoko ilay izy fa tsy fantatro zay tena hoe fahamarinana. Henoko feofeo fotsiny izy amin'ny radio ohatry ny télé fa dia fampianarana anazy zany tsy tsara. Ie. Mbola tsy fantatro, mbola tsy naheno mihitsy. Fantatro ilay izy. Ie, tena fantatro be ilay tompony fiovan'ny rafi-pampianarana. Ie, fantatro. Tena tsy fantatra. Tsy dia tena fantatro fa misy karazana tsampiny ireny henoko hoe ohatrany misy DDD zavatra iova ny resaka CEPE ohatrany hoe foanana na hoe classe de 5e vao mandray diplôme CEPE. Zay no henoko. Tena tsy zao fantatro na inkely. Fantatro zao fotsiny dia hoe miematra aby ny BPC, ny BAC, ny CPE, miematra dia ny vacances koa miematra. Tsy fantatro. Raha ny fahazahoako anazy ny rafi-pampianarana mbola tsy miova fa ny fanjakana manana eritreritra ny azy fa ny fidirana ny fitaom-pianarana zany no fantatro hoe vaintsy kelikely aloha hatreto. Tena tsy fantatro. Fantatro mihitsy ilay fiovan'ny rafi-pampianarana amin'ity taona ity. Tsy fantatro. Haiko ilay fiovan'ny rafi-pampianarana amin'ny oktobra fa mbola tsy hay hoe ampiarina tokoa ilay izy sa tsy ampiarina. Ohatra mbola tsy mahafantatra satria ilay izy ohatrany somary tsy aparitaka tsara ilay izy ren'ny ankizy sy ny ray aman-dren'ny ankizy sy ny rehetrarehetra tokony hampiasa an'ilay fampianarana dia ohatry hatreto aloha mbola tsy mahafantatra hoe miova ny fitaom-pianarana amin'ny oktobra. Laha araky faharezako azy aloha tsy hisasy ny CPE. Laha araky faherezako azy fa tsy haiko tsy dikany fa mety tsy asia sasy hoe tsy CPE. Tirereko aloha ka raha hoe fahofoana hoe ny CPE fa tsy asia sasy. Fantatro aloha. Amin'ny ankapobeny aloha efa fantatra ihany zany hoe misy fiovany amin'ny resaka fanofanana ilay fampianatra. Non. Mbola ilaina ve ny fanadinana CEPE na CEPE satria nahoana. Tsy mety amiko ilay izy fa raha ny tiako dia mba manana diplôme hatramin'ny voalohany mihitsy ny zanako. Raha ny ideako manokana aloha dia tokony hoe foanana dia mba hoe BPC farany ambany izao. Tokony tsy ilaina loatra dia hoe tsy hitako hoe ataony hisy tsy hitana hafa tsy hitana.
Tokony mbola tsy maintsy mitondra hoe mitondra fahaizana mitondra ny CG dia ilaina tsy ilaina tsonga eny mbola ilaina satria mba mahay tsara ny ankizy. mbola ilaina mba hampahay ny pilonga. Ilaina ihany no nefa ny tena marina ohatrany tsy dia ilaina ihany koa satria diplôma ohatrany tsy dia miasa tsony amin'izao. Tsy fantako mihitsy mbola tsy haiko na ilaina na tsy ilaina tsony. Mbola ilaina satria fa miditra any amin'ny sixième. Ilaina aloha ny CEPE nefa ny tsy tokony hijanona eo amin'izay. Mbola ilaina ny fanadinana sy satria ilaina ny diplôman'ny ankizy. Eraky ny hevitra aloha izany tsy dia ilaina satria tsy dia tsy ahitana asa mihitsy moa izany ny CEPE. Mbola ilaina satria le fanadinana CEPE zany ahafahana miditra amin'ny ambaratonga faharoa izany hoe amin'ny CEG. Ilaina ny fanaovana fanadinana CEPE satria iny hamantarana ny hoe pasy ambaratonga magnaraka izy. Iny amiko aloha zany izy mety mbola ilaina satria mbola tsy hitako zany izay lafiny marasa anazy hatreto. Amiko mbola ilaina le izy satria zazakely mba tokony mba misy vokany zany hoe tany raha-fampianarana ambany. Aminahy manokana aloha zany dia ilaina io satria ny androny mba hoe be ny toeram-piasana hoe mety mba mila ho azy mba mila CEPE diplôma. Raha aminahy aloha zany tsy dia ilaina tsony izy ohatrany tsy dia hita tsony izay ampiasaina ilay diplôma. Zavatra efa nisy hatramin'izay tsy hitako izay maharatsy azy. Raha ho anahy manokana aloha tsy dia ilaina tsony izy amin'izao satria nahoana efa manomboka na amin'ny BVC fa tsy hita tsony amin'izao ny fen'ilay izy hoe nilanjan'ilay diplôma BVC zany vao mahay CPR moa izy dia raha ho anahy manokana tsy dia ilaina tsony zany. Tena ilaina io mba diplôma voalohany eo amin'ny ankizy amin'ilay hoe mba izy mba anatin'ny taonany mbola manomboka ny taona zany. I aloha ila avao satria tiaja lafa hangalaky BPC tsy zatsy fanadina zany fa eleo avao amin'ny CEPE fa zatsy fanadina officiel retyty. Laha amiko aloha ila satria zazakelikely moa hanao an raha io dia tokony fa zatsy baka amin'ny CEPE agny manao examen bakagny zany dia efa tsy tampoka na sasy laha ohatsy fa hanao BPC agny koa dia fa zatsy manao examen officiel zany ny zaza. Fa tsy ilaina. Le CEPE aloha fa tsy miasa amin'izao fotoana izao. Antony le CEPE zany tsy ilaina tsony amiko satria ny antony raha ohatra le ankizy zany vao manana le diplôma CEPE dia efa mijanona izy hoe ampy azy zay. Araka ny hevitra aloha hoe tokony ilaina ihany desika izy ka ho an'ny ankizy hoe mba fa amin'ilay fanagnana an'ilay diplôma zany hoe mba fa mandalo an'ilay dingana zany. Iveriko fa mbola ilaina. Maro-pahalalana mantsy ilay diplôma. Tena mbola ilaina ny antony fa iny zany fanadina voalohany itapanan'ilay ankizy. Ampy ho an'ny zanatsika ve ny sekoly fahadimy dia mijanona mianatra. Siapy ampy tsara mihitsy tsy iraka tsy amin'ny fahadimy taona nampianarina ny ankizy. Tsy ampy Tsy mety amiko satria matoa zaho mampianajana zany dia ny ahaizany sy atafita anazy eo amin'ny fiainany no tanjoko. Mbola mba tiako aloha zanako sonjaka mihoaka amin'izay. Tsy mety amiko raha kilasy fahadimy dia mijanona ny zanako. Tsy mety raha baka raha zao mika tavanazy raha tsy misy tsy mety toko mainka moa fa hoe mijanona amin'ny Tsy ampy mihitsy zany. Impossible tsy manaiky hoe mamaky manoratra izy manao plus moins izy fa ny évolution ohatra resaka teknôlôjia tsy impossible zany sarotra be manjary disitra be tsika amin'izao zavatra zao. Tsy ampy. Satria mbola tsy ampy ny fahaizana zay. Tsy mety Tsy ampy. Tena tsy ampy aloha satria ny fianarana tsy vita foana na dia falebiara mbola tokony hianatra foana. Tsy mety satria mbola tsy ampy hiainana izany fianarana amin'ny taona fahadimy dia efa mijanona izany. Tsy mety mbola tsy ampy hiainana izay. Tena tsy ampy zany fa aleo mba matody hatrany ambonimbony ihany izy zany. Tsy mety amiko izany. Tsy mety. Amiko aloha tsy ampy fa ilaina mbola ilaina foana ny fampianarana. Ilaina foana le fianarana zany na dia efa lehibe ary. Tokony mbola ilaina any amin'ny sekolim-panjakana ve ny garabola satria nahoana. Mety ampy mihitsy izay ary tsara ho an'ny taranako.
Tsara mihitsy satria io mba tsisy kolazy. Mety tena mety raha sika garabola any amin'ny sekolim-panjakana satria olona dia miditra any amin'ny privé tsy araka tsy fantako. Tokony misy satria akany ilaina zaza madinika io. Ya mbola tokony misy satria fanazaran-tsainy amin'ny zaza madinika. Ataoko fa efa mety any le structure hoe amin'izao zany fa tsy dia ampianan'izany intsony ny fanjakana. Ilaina ka. Iny ampivoarana ankizy voalohany alohan'ny hidirana enzième. Tokony satria ny fanjakana hoe sotany amin'ny libra hoe fa azo rehetra atao mampianatra any amin'ny hoe tsy mitovy ny fampiaina. Mety tsy maintsy igny ro mitombo mipitisaka mitombo ny fahalalana ny fahaizany faharamaso anazy. Sekolim-panjakana azy. Satria efa mahazatra sady mba nisahirana mba afaka mba mampianatra ny pilonga any dia mba afaka toy ny fianarana. Tokony mbola azo atao ihany misy garabola satria fototra ane le garabola. Tena mety satria amin'ny fanjakana zany mba tsy misy fandadiam-bola e. Ya, tokony ampidirana satria tsy maharaka ny ray aman-dreny dia any tokony ampidirana. Ilaina satria izay mifototra. Tena ilaina satria ny mpiainan'ilay mpasaritra zao dia tena ilaina izy. Tokony mbola hisy satria le fototra mihitsy no tanjaky ny rehetra. Tokony hisy mihitsy aloha satria le fototra mihitsy ny ilaina manko fianarana ampy sy ny fianarana manisa. Ya tokony hisy satria ao ny fanazarana azy ary ny famolana azy ho tia sy handeha any ampianarina. Satria fianarana ampy. Teninao tenitsika raha hozoina reny vidéo nalefanareo taty reny dia vitsivitsy ihany maraka ny rafi-pampianarana eto amintsika. Maro be indray nefany no miombon-kevitra fa mbola ilaina ny fanadinana CEPE ny fisian'ny garabola any amin'ny sekolim-panjakana nefa tsy ampy raha hiatrehana fiainana ozy izy heriniana ragaby. Ndao aloha ho arahantsika kely ny vidéo nalefan'ireo mady reporter enina manerana ny faritany Madagasikara taty. Fantatro tsara ka. Fantatro. Mbola tsy fantako hatreto. Fantatro tsara ka. Ny rafi-pampianarana ny volana oktobra hoe lalako azy dia somary lavalava ny taom-pianarana amin'ity taona miditra ty. Amiko aloha zany tokony ilana ny CEPE satria mbola misy ny asa sahazan'ny CEPE. Fahalalako azy manokana aloha zany CEPE ohatra tsy ilaina intsony satria tsy dia misy asa mifanaraka amin'izay koa zany amin'izao fotoana zao. CEPE aloha amin'ny ankapobeny tsy dia misy ilana azy satria tsisy asa mifanaraka aminy. Tena tsy mety aloha satria mbola tsy ampy ny fahalalana entin'ny miatrika ny asany rehefa lehibe izy. Tsy mety. Tena tsy mety mihitsy satria tokony hanohy satria tsisy ilaina izany hoe mijanona kilasy fahadimy izany diplôma amin'izany raha tsy ilaina intsony. Mbola ilaina aloha ny garabola satria io anomboan'ny fampianarana io ry basy. Mety ka, mety satria tsy maintsy départ garabola ihany. Ny garabola tena ilaina mihitsy indrindra mitovana amin'ny préscolaire zany dia ilaina koa ny garabola ao fanifanana fototra ny zaza. Mbola resaka fampianarana no jerentsika eto amin'ny herinandro ary efa mivoaka sahady ao amin'ny page Facebook Madomaso fantaniana rehetrarehetra izay ahafahantsika manao fanadihadiana kely any amin'ny fiarahamonina misy atsika eny. Eto koa izay dia tianao pimasy kely ho an'izy namanada manerana ny faritry Madagasikara izay mady reporter saison 1 dia izay angambany atao Madomaso isan-kerinandro miteny ianao miteny tsika veloma daholo fa za koa mba andeha karakara ny zanako. Raha isaky ny alatsinainy ny alarobia ny zoma ary ny asabotsy ny fandarana Madomaso. Raha te handray anjara ianao dia mandehana eo amin'ny page Facebook Madomaso ary valio fantaniana izay mipetraka isan-kerinandro amin'ny alalan'ny vidéo na sary na commentaire. Ny vidéo ataonao dia azo alefa MP amin'ny Madomaso na koa alefa mailaka amin'ny madomasotv@gmail.com.